Ina Olantsiwela nitahiry-tsakafo manerana ireo fonja lehibe manerana ny Madagasikara. Mitaraina ireo mpandrarano fonjany amin'ny mety sy fandriam-pahalemana teraka izany no mbola diso fanantenana amin'ny minisitry ny vola ihany koa. Tsy manana kara-pifidianana, lisy mpifidianana tsy tonga eny amin'ny fokontany. Mbola maro ny olana hita eo anivon'ny fokontany eto an-drenivohitra sy ny manodidina, efatra andro alohan'ny latsabato ny zoma ho avy izao. Tsy nahasakana ny kandida larana fahaenina tsy iaona sy resaka tamin'ny vahoaka ny fanakanana azy tsy ampiasa ny kianjany Tamenabe etsy Andotapenaka. Izy no nanantona ny vahoaka rehefa tsy navelana nanantona azy ny vahoaka efa resy lahatra tamin'ny risim-pony anova ny firenena. Azo farany, taoriany savorivory ny somaly tany amin'ny renivohitra Betsimisaraka nanomboka niverina tamin'ny laoniny andavanandro ny mponina androany. Nisokatra ihany koa ireo sekoly nikatona omaly. Manasanao tompo-kilasy sy tompo-vavy anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tompony mangataka atiny intsony. Izy madimy amin'ny 20 Oktobra fidio ajo laharana fahaenina. Tena marina izany. Efa naparako anao hatrizay fa formula ho any tena milay. Petsaka be ho any dentifrice fa formula ho no mahatsara nify. Manafotsiny nify, tena marina mihitsy. Sady miaro ny nify, tena marina mihitsy. Karate ho any formula, ampiasa ho any formula. Ankafariana indray tompo kilasy tompo vavy ny tsidianay ny tokantranonao amin'ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM anao amin'izao fotoana izao asaina-panajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Akatoka ny famaranana ny fampielezan-kevitra ho an'ireo kandida 3 araky ny voalaza ny lalàny fifidianana ny avaka ny faradoboka nataon'ny kandida Ajo Ndrinanarivelo teto Antananarivo. Tsy nahasakana azy moa tsy iaona sy famarafara ny vahoaka efa babony sy resy lahatra tamin'ny risim-pony anova ny firenena ny fanakanana azy tsy ampiasa ny kianjan'ny Tamenabe etsy Andotapenaka vao maika azy nanosika azy. Anantona kokoa ny vahoaka izany nandeha moto ny kandida Ajo Ndrinanarivelo androany tontolo andro ny tety ny faritra 5 teto Andrenivohitra namontana kianja Vorodamba tetsy Manarotsoa Isotry Andorany Fotsy Maremasay ary Ambomimiandra. Fanadina ny raha nanatotosa tamin'ny Ile d'Asinjo teo amin'ny sary ny Fidirabe sy Andriamampiandry mandresy raha tsika izay fanadidina izay. Teny ambany tanàna Amorotambary nanakaiky ny mpifidy Ajo naneho ny fahavonona ny takosina sy ny vahoaka hatrany ty kandida laharana fahaeniny ary mbola no amafisiny zany androany teto Ambomimiandra. Tonga nanotrona azy hatrany ireo vahoaka marobe. Nisongadina tamin'ny hetsika rehetra izay natao androany tontolo andro ny fahatokisana fa amahaolan'ny mponiny ty kandida atolotry ny MMM ity teto Ambomimiandra dia naveriny hatrany fa adidin'ny fanjakana ny mandray atanana ny fampianaran'ny zaza malagasy. Ao anatin'ny programantsika ny hoe mba hitoviza amin'ny malagasy rehetrarehetra mba samy hiara hiainga dia tokony atao maimai-pona ny fampianaran'ny mpianatra ary zany dia atomboka dia amin'ny fampianarana ambaratonga voalohany ka hatrany amin'ny ambaratonga faharoa satria manam-bola an'izany ny fanjakana. Tsy ny boribory tany faharoa ihany no nitafamivantana tamin'ny kandida Ajo Ndrinanarivelo androany. Teny amin'ny Maremasay ihany koa izy ary ny baribary taminy androany ny famahanan-dalitra atao amin'ny vahoaka noho ny fiangonan'ny fako eny amin'ny faritriny. Isan'ny fomba fanao tsy nahomby hatramin'izay izany ho izy ka mila hafanivana antony nanentana ny vahoaka ahisafidy tsara izay olona hanomezana ny fitokisana mba tsy ho diso fanantenana. Gaga nandalo taty kay fako afenina ty aminareo aty la zay rehefa madio tanàna. Zay le toetsaina tsy mety atao madiodio any amin'ny arabe any fa ka le olona mandalo isanandro tsy mba mahita misy fako ety sa izy tsy mbola nidina taty mihitsy.
Ay, soiany izy rehetrarehetra manao sakatsakandreo fa tsy nilatsaka fa raha zany reo 5%. 5% raha nilatsaka raha manakatsakandreo. Firy 0%. Raha lasa filoham-pirenena izahay ary tsy maintsy ho lasa ianareo mana-karamanay. Karama raisina isam-bolana, karama avy amin'ny volam-panjakana, avy amintsika menakavy. Ary rariny sy hitsiny raha miasa izahay ho an'ny vahoaka satria nareo zany ny patron marina sa tsy marina. Ka amin'ny 25 volana oktobra tandremo tsara rehefa andatsabato aso fandiso fa indrindrandrindra tsopio tsara zay tokony ho tsopiana zay safidinao satria raha sendra diso safidy eo ianao dia 5 taona manaikitra taolana indray satria efa lany zalany ena nandritra an'ity fifidiana ity. Tsy ny seza akory no mahamaika amin'ny firotsahana ofitsiana hoy ny kandida Ajo Andriananarivelo tetsy Andorany fotsy. Ny ametrahana fiovana, mamaly ny etaetan'ny mponina izay efa sasatry ny mitolona, vakitratra mitady fanovana, nefa ataon'ny mpitondra tohatra fiakarana fotsiny no tanjony. Betsaka ny tolona efa nataon'ny vahoaka malagasy, betsaka ny tolona nataontsika menakavy. Ny zavatra mampalahelo dia zao ihany. Rehefa vita ny tolona dia mitarika ny tolona sy nanohatra ny tolona lasa mahay mifanaraka ho azy fa ireo zay tena votom-pinoana sy nieritreritra hoe mba hitady fanovana tamin'ity firenena ity lasa kilabao foana. Marina sa tsy marina? Fa indrindraindrindra ny tena tsy mety dia ny fieritreretana ny vahoaka ho bado laha mihitsiny. Betsaka ny olona manararoatra tamin'ity tetezamity ity, na io milaza azy mpanohatra na io milaza azy eo amin'ny fitondrana, satria hitantsika tsara fa rehefa raikitra no fizaratseza ny azakazaka teo daholo ny rehetrarehetra ary mamainy sasany dia io seza io ihany. Tsy manavaka fa na dia any amin'ny faritra iva toy ny eto Manarotsoa azy dia manana ajidy amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana mba tsy hisian'ny familiviliana ny safidin'ny vahoaka. Nanentana mikasika izany indrindra ny kandida laharana fahaenina androany maraina. Amin'ny zoma arao masara ny fifidianana, arao masara bureau de vote fa isika tsy anaiky mihitsy ho rebirebena na vadibadika ny safiditsika. Tongava mifidy marobe, tongava satria raha vao tsy mifidy isika dia manjary mamevana ny hafa fotsiny ka dia aza misy mijanjana any an-trano. Tongava aloha mifidy dia rehefa avy mifidy dia ny ariva arao masara ny fanisambato sy ny PV rehetrarehetra satria ela loatra ny fampiasana vahoaka, ela loatra fanaovana antsika menakavy tohatra fiakarana. Tetsy amin'ny kianjan'ny namontana no nanomboan'ny hetsika nataon'ity kandida ity androany. Niezaka nitety ireo toerana maro izy tamin'ity faradoboka androany, fionany farany amin'ny vahoaka n'Antananarivo ity mialohan'ny niazony indray any Nosbe. Nanamora ny fifamezivezena, tao anatin'izany ny fandehanana moto izay sady tsy nibahana ny fifamoivoizana ihany koa. Ny avaka kosa ny fionan'ny kandida Ajo Andriananarivelo tamin'ny vahoaka Navaradrano omaly ity kandida ity izay zanaka Navaradrano ka tsy vahiny intsony amin'ny mponina amin'ny faritriny. Eny hatramin'ny vavan'ny zaza madinika mbola tsy mifidy azy dia efa mahafantatra izany atao hoe Ajo Andriananarivelo izany. Raha tsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Andao ary fidintsika lasatra fitantanana, fidio, ary tsay, ary tolory-tena, ilay filoha efa tsara fanomanana, isinda ny krisy ny alahelo, fidio ary Ajo Andriananarivelo. Ianao sokiray aman-dreny, azo ilay filoha tsy mivadika amin'ny teny nombeny, tsy mpanao politika fa zazakely mpikabaly, asa misy porofony any azo ka tsy maintsy abaribary, raha misy mahatombarabara avy hatrany izy dia mandray-tanana. Efapolo taonany maro no efa niasa ho anavaradrano ny kandida Ajo Andriananarivelo. Efa ela ihany koa izy no nifankahalala sy nanirana tsara navaradrano. Fonizy mbola pentanana niaraka tamin'ireo pentanana ny komina ambanivohitra namany dia efa nikasa hampandroso ny tontolo ambanivohitra izay misy ny 590 mponina eto Madagasikara. Pentanana ny Viliazo, Talatany Volonondry, Ambomanambola, Akadinandrina, Manandrina, Ambomangakely, ny pentanana Ambomalaza sy Masindray teo aloha no tonga nanotrina ny kandida Ajo teto Sapotsina Miana omaly.
tsy vao izao araka izany fa efa ela ny kandida azo no nivonina hitondra seanarina ity fireneny ity 5 isan-jato malagasy any tatsaso mpamokatra 2 isan-jato malagasy ny lazaina fa mahantra kanefa rehefa tonga ny fifidianana zaraina vola aparitaka ny vola sy ny arena zany vea no lazaina fa hoe any tsinjo ny vahoaka zany ve ny lazaina fa hoe niaro ny vahoaka zany ve ny lazaina fa hoe ty fireneny tya dia eo tia ty fireneny ty raha nisy fitiavana azy a dia tokony niasa ohatran'ireo ben'ny tanàna sy lehibe ny fokotany sy menakavy reo a ho an'ny tanindrazana nipoirana ary tsika tsy niandry ho filoham-pirenena tsika tsy niandry ho lasany zaty zaroa voanikarakara tanindrazana profitanareo a erana avaradrano ray manontolo ka ry avaradrano tsy niasa irery fa efa niara-ni asa tamin'ireo vondrona itsinjara-pahefana dia ireo olom-bo afidim-bahoaka ihany koa ny kandida ajo tsy nanavahany any tokony olona na ny toko politika ny asa nataony ho an'ny vahoaka fa na iza ny tokony isy ny mpitondra ao an-toerana dia nitanterahana ny asa rehefa hita fa tena fanazavam-bahoaka tokoa fatao amin'ny faritra itasy kosa dia commune roa tao amin'ity faritra ity dia manalalondo soavinandrina no nandray ny kandida Omaly ny mangarahara teo amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka no nahavatany navitana ihany koa ny fototra fitrasa tsy tamin'ny faritra iny ihany fa manerina ny Madagasikara antomaresy lahatra moa ireo vahoaka marobe tonga ny aona tamin'ny Omaly ny andinindininy makasika izay no arahantsika tahaka izao ny aino arina maly ny atahitan'ireo vahoaka tonga nandondom-baravarana nangataka fanampiana tamin'ny kandida ajo fonisy teo amin'ny fitantanana ministera tsy toy ireo mpitondra sasany izay nampiandry-andraso ny vahoaka hatrany ka rehefa akaiky ny fifidianana vao mahalala vahoaka mpanantenana pokaty izay fanaovana ola rampahamena ny famaliana ny tahitam-bahoaka izay no efa naresy lahatra ny mponiny tasy fa ity kandida ity no mendrika hitampana ny Madagasikara izy no namatsy vola amin'ny fanamboarana ny lapantanàna ny soavinandrina zany hoe rehefa nampiseho fahasahiranana sy nampiseho ny etaeta ny mponina teto soavinandrina dia nanome valiny ny filohantsika amin'izao fotoana izao a dia Andriamatoa Ajo Nenenarvely rehefa nandeha teto amin'ny commune soavinandrina nandeha tany amin'ny Andriamatoa prime ministre oedy zay a dia mba tokony atao ny lapantanànanay nandeha tany amin'ny ministre vola zay hoe izy no mitantana vola hoe amboarina lapantanànanay ny navaliny zareo dia hoe aleo fahodiniera fa rehefa tonga tany amin'ny Andriamatoa Ajo tamin'izy prime ministre lefitra dia nidina taty zahay niaraka taminy ary rehefa nahita dia tonga dia nivaliny teo ary fotoana foty aorianan'izay a dia efa napetraka ny vato fehizoro ka ty amin'izao fotoana izao anjaratsika no mahita hoe inona ny zava-bitan'Andriamatoa Ajo eto amin'ity commune soavinandrina ity tsy andro ny tsitsika fa Ajo ny efa navita ka dia tany Ajo fa sarotra mily tany Ajo fa sarotra mily ay zasy tokana kangatsara soratra ka anarina kotamatrano izy rery amin'ireo kandida reo nandrindro fotoam-piasana na tamin'ny fitonana teo aloha na amin'ny fitonana voateo tatao anatin'ny tetezamita no tonga teto soavinandrina nandrindro ny fotoam-piasana tombontsoa iombonana ny fampandrosoana ny Madagasikara hoy ny kandida Ajo teto raha tombontsoa manokana no kendren'ireo mpitondra sasany teto amin'ny firenena dia efa voaporofo n'ity kandida ity fa ny tombontsoa vahoaka hatrany no imasony fonisy teo amin'ny fitantanana ny ministera raha mandroso Madagasikara mazava ho azy a mahazo tombontsotsika menakavy na izahay mpitondra na isika vahoaka raha simba Madagasikara dia izao no mahazo antsika menakavy a rehefa tsy mandroso ary fampandrosoana ho an'ny Madagasikara tsy filazana hoe zay nahita vola be ho an'ny Tatsa firy mifamatsim-bola vao raita ty amin'ny faritra itasy momba ny Tatsa matapitrisany firy tonga taty amintsika vahoaka ve zany tanteraka taty amin'ny vahoaka ve zany lazaina manara-baovao tsika isan-taona hoe zao million dollara nampiana ny Tatsa marina sa tsy marina rehefa tonga nefa le asa iza nazo tombony lazaina foana fa ny Tatsa no ampiana aminy lazaina nefa rehefa veo a fa hoe ny Tatsa no mahatrandrina
Madagasikara dia makaiza zany le vola lasa ninina zany le vola motsompakany amin'le tantsaha lazaina fanakana an'le vola nangatahana vola tany velany satria lazaina fa mahantra ny tantsaha malagasy lazaina fa mahantra piopo malagasy a dia io ny fitaovana akana vola vany velany a anampiana ny olona sahirana 10 taona teo arina mbola sahirana ihany le olona lazaina fa ampiny isanandro sanandro a angatahana vola etseroa zay ny fanovany ilaineto raha ohatra ho an'ny tantsaha dia alefasy makany amin'ny tantsaha mivantana ary zay ny nampiseho anay raha vola namena ny tantaninay a ho an'ny commune sy ny faritra dia reo izy ireo vavolombelona fa nalefa taty amin'ny commune sy ny faritra izy no tantanazy a niarany asa taminay zay le fahalovana tiana hoentina eto amin'ny firenena fa ny olona tsy azo atao tohatra fiakarana fotsiny a ary firenena tsy azo vonoana noho ny ampody istoerana fahefana avy amin'ny vahoaka no entina manompo ny vahoaka izay patron ho ny kandida ajo tsy ampy raha ny zava-bita tamin'ny fahefana kely teo ampelantanany tamin'ny fitantanana ny ministera raha toka Madagasikara iray manontolo no tiana ho ampandrosoana fa makasika izay fitsidihana no tanterahan'ny kandida Ajonreny Anarivelo omaly izay ihany akoatra ny Malalalondy sy Soavina Andriny dia anisan'ny notsidiany ihany koa alatsinain'ny Bakaro sy Sabotsy Namehana araky ny fanazavana azy moa dia commune ambanivohitra izay misy ny 5,900 ny vahoaka eto Madagasikara ireo vahoaka isan'ny mahantra indrindra kanefa dia tokony hitondra hatrany amin'ny 900 ny arikarena faobe eo amin'ny sehatra ny fambolena natao tsinotsinona ny tany ambanivolo hatr'izay ka mila hitondrana fanovana ampandrosoana ny firenena fanadihadiana no arantsika natao tsinotsinona ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra hatramin'izay na ny teti-bolana tokana ho amin'izany na ireo tompona ndraiky mpahefana tany an-toerana indrindra fa ireo vahoaka ifahara ny fampandrosoana mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana 5,900 ny vahoaka malagasy anefa dia tantsaha avokoa ary tantsaha mpamokatra mamatsy ara-sakafo ny aty andrenivohitra efa be ny tanàna tany ambanivohitra nefa ny kandida ajo ka mahafantatra tsara itontolo iainany ny akamaroany malagasy io fanjakana manompo vahoaka ny tiana petraka eto amin'ny firenena dia asa natao an'ireo vahoaka tena mila fanampiana avy amin'ny fanjakana no entin'ny kandida ajo amin'ny commune ambanivohitra toy ny eto alatsinain'ny Bakaro eto alatsinain'ny Bakaro fantako tsara hoe mbola simba be ny lalana nanan'ny toromaritra raha dia araka ny lazainy zareo teo hoe misakatsakana amin'izao fotoana izao vola tokony alefa taty alatsinain'ny Bakaro anamboarana ny lalana dia sakatsakanana satria ny alatsinain'ny Bakaro efa namboarina larobe vatosola aloha mba alefa any amin'ny toeraka hafa indray fa nga tsy hitazao olona vahoaka marobe zao miaina aty amin'ity faritra ity zay a mampalahelo anay zay a no atao hoe famitapitahana misy a tokony andraikitra ny sasany dia rehefa anao fantelezakevitra dia milaza mpinay ianareo raha tiana maninona ny sakatsakanana vola malefako taty a satria nareo ny tompony fahefana nareo ny tompony vola ve dia sakatsakanana tsy anamboarana ny lalina aty zay ny tseketsika zay fanovana hoentsika satria matsika ty ambanivohitra mba manana lara-pahamehany koa mba manana mamahentsika koa ary tsy maintsy zay a fanovana hoentiny eto amin'ny firenena raha sakana amin'izao io a sokafantsika io a vao vita amin'ny fifidianana satria zay ny tolona irahantsika tsy maintsy amboaritsika io be ny tanàna ambanivohitra maro no manohana ny kandida ajo be ny tanàna resy lahatra amin'ny fandaharana asa ho entin'ity kandida ny malagasy miara-miainga ity natao tohatra fiakarana fotsiny mponina any ambanivohitra hatramin'izay amin'ny fakandreo tompona ndraiky mpahefana teo aloha ny famatsim-bola amenony posy ka tsy ahitana tombony ho an'ny tantsaha izay miamahantra trany izay ny tsy hoekena ka mila hitondrana fanovana eto amin'ny firenena ny vaovao mahakasika ny fanomanana ny fifidianana kosa ny hoentsika hanohizana ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao mbola misy ny olana manodidina ny lisy-pifidianana sy ny kara-pifidianana ary ny fizarana izany karatra izany any amin'ireo olom-pirenena anomenjady amin'ny mpikarakara ny fifidianana amin'izao fotoana izao maro moa no mbola tsy nahazo ny kara-pifidianana nisan'izany eo amin'ny commune Alasora raha tsika ny fanadihadiana mahakasika izay anaran'olona efa tao anaty lisy-pifidianana vonjimaiky no tsy tafiditra ao amin'ny lisy-pifidianana tena izy misy mpivady fa ny iray ihany no tafiditra ao anaty lisitra misy ny efa maty fa mbola hita ao anaty lisitra na dia efa nisorony fokontany tamin'ilay lisitra nasiana mpanitsiana aza ety Alasora tsy mba olon-tsotra fotsiny fa hatramin'seho fokontany no tratra ny olana io tsy ao anaty lisy-pifidianana ny anarany nisy ilay voalohany a dia ampidiriny dodoly izay olona tokony mbola feno valan'ny taona da nefa ny lisitra tany a dia lisitra tany izy fa alako azy ny fahalako amin'ny olona tsy tafiditra ato ohatran'ny hoe tsy tavavenina lisitra fa ny lisitra le voalohany zany ty tonga eto amin'ny ity
dia io fahalavoan'io zany satria tamin'ny lisitra faharoa voatsipika taony maty sinkarazany tamin'ny lisitra voalohany kanefa tamin'ny lisitra faharoa kanefa ny zavatra iny ohatrany hoe mbola lisitra voalohany eny tonga teoity. Maro ny fanamariana mitovy amin'izany henonay mpanao gazety. Isy fepetra manokana ve ho raisina momba azy ireo? Manoloana izany, mitoy ny fikarakarana sy fanomanana ataon'ny komisiona manokana misahana ny fifidianana sy ny commune ary ny fokontany. Misy ny fanofanana ny agent électoraux teo amin'ny commune Lasoro. Noresahana tamin'izany ny andraikitry ny olona ao anatin'ny birao fifidianana toy ny filohan'ny birao mpifidianana sy ny filoha lefitra, ny asesera, ny mpitantsoratra ary ny mpisolo toerana roa. Misy condition koa zany am'le olona rehetrarehetra ohatra hoe le olona anisy avato zany tokony olona mahay mamaky teny sy manoratra tsara zany tokony anisy avato amin'ny fotoana fanisana avato. Dia olona hoe manakilemy izy ohatra hoe bevoka na ohatra koa izy mitaiza kely na kilemaina ohatra dia mba tokony priorisena zany izy mba mifidy ao sy lahatra miaraka amin'ny olona rehetrarehetra. Dia sotra atao koa zany hoe tokony sy isy olona ohatra hoe manao t-shirt izy mandeha mifidy any fa tokony mba afenina iny na tsy anaovana mihitsy rehefa andeha hifidy. Teo ihany koa ny torolalana entina manatanteraka ny fifidianana. Ho ana Lasora manokana, tranopokon'olona, birao pokotany ary efitranon'ny EPP no birao fifidianana ny andro 25 oktobra ho avy izao. Efa naka autorisation de melo na fanomezan-dalana ampiasan'le efitrano izay eto amin'ny chèque. Efa namoaka an'izay le directeur an'le EPP hoe io salle io dia azo le fokontany anaovana bureau de vote amin'ny fotoana anaovana fifidianana. Zay zany ny fomba nandaminana azy ka tokony rehefa mandeha makany zany le fokontany hoe ampiasa le salle amin'izay dia efa misy fandaminana napetraka le directeur an'ny EPP sy ny bureau fokontany hoe afindrana amin'ny efitrano hafa aloha le ankizy miandrao amin'io EPP io amin'ny fotoana ampiasana le salle io. Nanomboka androany ny fitaterana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana toy ny isoloir, ny vata mangarahara, ny ranomainty, lamba sy tady, valopo plastika fotsy asiana ny voka-pifidianana ary kitapo asiana ny PV. Miaraka amin'ny jiro sy ny fitaovana samihafa toy ny tomboka sy ny penina. Amin'ny fotoam-pifidianana indray, dingana 5 no ataon'ny mpifidy ao amin'ny birao mpandatsaham-bato. Mandeha ao amin'ny asesera voalohany, manamarina ny karapanondro sy ny tsy fisian'ny ranomainty tsy maty amin'ny ratsan-tanana. Avy eo, miampita amin'ny asesera faharoa maka ny bulletin tokana. Ary manamarina ny karatra sy ny tanana. Mitohy any amin'ny isoloir manao ny safidy, mandeha mandrotsa bato amin'ny vata mangarahara ary mandeha eo amin'ny mpitantsoratra. Folo eo ny mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato, tokony hisy solotenan'ny kandidat tsirairay izany, izany hoe mety hatratratra amin'ny 7 eo ankoatra ny mpanara-maso fifidianana ny olona hita ao anaty birao fandatsaham-bato iray. Raha toka mahatonga solotena tsirairay avy ireo kandidat filoham-pirenena. Makasika izay vaovao ny fanomanana ny fifidianana izay dia mbola tsy tonga eny anivon'ny fokontany Antanety Avaratra Ambohimanarina ary ny fokontany rehetra amin'ny faritry ny lisy fifidianana raikitra avy amin'ny senita Foibe hatramin'izao 2 andro alohan'ny fifidianana izao. Tsy misy araka izany ny fanamarinana azon'ny mponina tao aloha hatreto. Fanadihadiana makasika izay no arahantsika. Petsaka ireo olona izay manontany ny zava-mitranga marina rehefa manamarina ny anarana eny anivon'ny fokontany amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Tsy manana kara-pifidianana na koa lisy pifidianana mihitsy no tsy tonga eny amin'ny fokontany. Mitaraina noho zava-mitranga io ireo mponina eny amin'ny fokontany Ambohimanarina. Nanazava mihitsy ny sefo fokontany fa sahirana izy ireo satria any amin'izy ireo no miantefana ny ayay ny mponina. Ny fokontany misy anay eo amin'ny mitrasitra ny fifidianana tia dia izao ilay tsy fahazahoan'le olona le karatra na dia hoe ny soratra atao anatin'le kahiny ary izy dia tsy tavavoaka tany amin'le karatra zany tsy tavavoaka ny anarany tany amin'le karatra. Dia ny fanetana senito hoe afaka mifidy le olona raha ohatra ka tsy nahazo karatra kanefa tafiditra ao anatin'le lisy mpifidianana dia ny kara-panondro nentina. Kanefa le lista tsy tonga aty aminay hatramin'izao dia tsy fantatra hoe tafiditra ao marina ve le olona na tsy nahazo karatra azy satria ny ankamaroan'ireo olona ireo dia maromaro ny tsy nahazo ny kara-pifidianana io. Ohatra mivaingana ny itondran'ny fokontany fanazavana
ao amin'ny tokantrano iray ahitana olona efatra samy noraisy ny mpanisa fidy avokoa ny anaran'izy ireo. Rehefa tonga nefa ny fotoana nanamarinana ny anarana dia tsy ao anatin'ny lisitra ny rota amin'izy ireo ary tsy nazo karaha-pifidianana ihany koa. Olana hafa ihany koa no hita araka ny fanazavana azay nomeny ny ramatoa iray nilaza izy fa ao anatin'ny lisitra saingy rehefa nanontaniana teny anivon'ny fokontany dia tsy manana karaha-pifidianana indray. Zay ao anaty lisitra pifidianana fa tsy nahazo karaha-pifidianana. Tsy ao zany ny karatray fa zay nefa nanamarina anarana dia taony izy. Tamin'le hoe tamin'ny telele izy hoe amarino any amin'ny fokontany ny anarana dia efa tany zay. Hoe mbola vao jerevana nefa efa nijerevana daholo dia tsy ao. Zay fotsiny tenenina. Vao eo zao ny radio dia hoe mahazo mitondra karapanondro nefa tsy fantatra dia fa marinana hoe marina ve sa diso tsy fantatra. Tsy misy azo atao intsona nefa rehefa tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana ny olona iray araka nefa nambarany ny senita ombenombeny. Mety anana anjara ihany kosa nefa ny olona iray raha toa ka voasoratra ao anaty lisam-pifidianana kanefa tsy manana karaha-pifidianana. Ny karapanondrom-pirenena dia afaka ampiasaina amin'ny andro ny fifidianana. Olana nefa araka nefa voalaza ny sefokotany dia nitsimbola fatongavana izay lisitra raikitra izay ka tsy afahana mamantatra mazava hoe afaka mifidy ny olona iray na tsia. Noho izany dia mangataka ny jerena akaiky izao zava-mitranga izao ny mponina eny Ambohimanara indrindra ny ao amin'ny fokotany an-tanety avaratra. Vaovao ny tsy fandriampahalemana kosa indray dia grenady iray no nipoaka androany tokony tamin'ny 1 ora sy sasany tatsy Toliara atao amin'ny fokotany Sanfily moa no trangana izany tranga izany. Zandary iray no maty teo eo vokatra izany fipoahana izany raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Olona efatra hafa kosa no naratra. Mandeha ny fanadihadiana ankehitriny raha nitomatomba ny manam-pahefana any an-toerana dia tsy na anonetina mipoaka ity grenady ity. Raha antsika eo ihany moa ny fivoaran'ny vaovao izay azo ihany koa avy any an-toerana. Fa makasika izay vaovao anatrangana tsy fandriampahalemana izay ihany taorin'ny zava-nitranga tao an-drenivohitry Betsimisaraka Omaly izay novoiziny ny gazety maro niseho androany ny savorivory ny tapitanànan'ny Tomasina nandefa efa misy ny mpangalajaza miaodiaody tany an-toerana Omaly. Raha ny vaovao voaray dia efa nandray ny fepetra rehetra ny mpitandro ny filaminana ary efa nanomboka niverina amin'ny laony ny fiainana andavanandro ny mponina ny an-toerana amin'izao fotoana izao. Manamarina izany ny renim-pianakaviana iray monina ny Tomasina izay azonay tamin'ny Antso Andarby. Misy aty zany Omaly Arivo no maromaro ny école nanakatona ny toeram-pianarana fa misy kosa nefa ny any nandray fepetra hoe nanohy hatramin'ny firavan'ny mpianatra. Fa ny androany kosa dia tena milamina tamatavy misokatra daholo ny toeram-pianarana rehetrarehetra fa tsy misy an'izany hoe farafa tonga fifidianana izany. Ny zava-misy aty zany dia mianatra daholo ny zanak'olona amin'izao maraina izao satria ny tokony andraikitra teto tamatavy dia efa niezaka nanazava tamin'ny aina aman-jery izay misy eto fa tsy misy ny zavatra eny. Izay zany ny tena zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa nagagan'ny maro kosa indrindra amin'izao akatoky ny famaranana ny fampilezan-kevitra izao tao anatin'ny 2 andro mialohan'ny fifidianana dia tsikaritra fa nisy ny kandida nametraka ny anarany teo ambony ilay soratra lehibe etsy ampamarinana izay voalazan'ny lalàna amin'ny feny fifidianana moa fa tsy azo atao. Raha tsika ny antsipriany makasika izay. Raha ny lalàn'ny fifidianana dia tsy azo atao ny zavatra sahala amin'izao. Toerana masina ity toerana ity ho an'ireo olona sasany. Teto no namonoana ireo maritirin'ny finoana marobe tamin'ny andron'ny fahampanjaka. Voararan'ny lalàn'ny fifidianana ihany koa ny mametraka zavatra sahala amin'izao. Ny mametraka petadrindrina amin'ny toerana tsy ara-dalàna aza tsy azo atao maika fa ny sahala amin'izao. Raha ny soratra voalohany izany raha ny tokony tena izy tokony tsy asiana an'io ao satria ohatrany hoe hoanao manokana ve zany le Antananarivo satria raha nisy ohatran'io daholo ny olona rehetrarehetra mety ahoana raha zany hoe nandeha endrika tanàna raha mety tsy tsy zay le hoe zany mba miasitra an'izay atao aloha zay raha tsy mety satria zavatra fa hoe ao anatin'ny tanàna izy tsy mahazo konsidera sy fanajana ihany na reny rindrina sy io aloha tsy mety miaro rehefa tonga ao mety fidara. Ohatrany tsy dia tena mety loatra ilay izy satria fa maninona moa raha ny afaka moa mba manao eo rehefa zavatra tokony hoe zavatra Antananarivo zany io fa tsy natao anazy zany. Raha ohatra izy mifanaraka amin'ny lalàna misy lalàna zany hoe mandrara an'ilay izy dia tsy ara-dalàna dia tsy tokony atao. Mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe misy tompony ve Antananarivo sa efa tsy hay intsony izay atao
mialoha izao fotoana farany fahataperan'ny fotoana fampelezakevitra izao ka mandika lalàna mahavariana ihany araka izany raha olona mandika lalàna sahala amin'izao no mirotsaka ho filoham-pirenena. Vaovao ara-tsosialy kosa indray 10 andro eo sisa dia ho lany ny tehirin-tsakafo rehetra manerana ireo fonja eto Madagasikara. Misy amin'izy ireo ary no ahina ho lany hatramin'ny farany volana Oktobra ho avy izao. Mampanay an'ireo mpiandry fonja araka izany ny fitandrona ny filaminana rasanatrika tsy misakafo mandritra ny 2 andro ireo voafonja ireo. Rahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Isan'ny zavatra tokony ho vaindohan-draharaha toy ny fahasalamana ny sakafo ho an'ireo voafonja ireo. Tsy voatery ho araka ireo mopera sy masera ary tsy voatery hanana mpanatitra sakafo isan'andro ireo voafonja ireo. Hoy ny nambaran'ny tompona andraikitra iray teo anivon'ny fandraharahana ny fonja. Tahaka ny fonja ny Mahajanga zao dia tsy maharitra amin'ny faran'ity volana Oktobra ity intsony ny mangahazo ao amin'izy ireo. Dia tsy ankilan'izany dia isan'ny nampitaraina ireo mpandraharahan'ny fonja ihany koa ny tsy mbola nivoahan'ny vola Tamby Karama izay nampanantenain'ny ministry ny vola teo aloha izay nilatsaka ho kandida filoham-pirenena. Fa omena azy ireo farafahatarany amin'ny faran'ny volana Oktobra ity saingy efa nivoaka ihany koa ny Karama saingy mbola tsy nisy izany sorabola izany. Ity fampanantenana ity izay sokajian'izy ireo fa fampanantenana pokaty nefa dia natao teo anoloan'ny Prime Ministra sy ministry ny fitsarana mihitsy tamin'ny volana Aogositra teo. Tsy mbola fotoanan'ny fitakena nefa izao ho an'ny mpiandry fonja raha ny nambaran'ny tompona andraikitra ihany. Fa aleo aloha vita ny fifidianana dia amin'izay filoha ho lany eo izy ireo no mba mitaraina sy milaza ny faniriny. Raha ny voalaza hatrany dia miasa tsy akijanona ireto mpandraharahan'ny fonja ireto nandritra ny fotoam-pifidianana ho fitandrona ny filaminana eny amin'ny fonja. Miisa 3 arivo izy ireo no miasa manerana ny nosy amin'izany. Izany hoe tsy misy mahazo miala sasatra na iray aza fa konsigne tanteraka ny fonja. Fanahenitra amin'ny talata 7 ny volana ho avy izao kosa ny fandanina ny volavolan-dalàna laharana 3.724 bara CT momba ny fanasoniavana ny fifanarana mikasika ny famokarana siramamy sy ny volavolan-dalàna laharana fa 3 bara 13.4 izay mifandraika amin'ny famokarana sy fivarotana ny fandrehetana asolo sarbao izay antsoina hoe etanol. Bangany ampahany betsaka amin'ny seza teo anivon'ny kongresy ny tetezamita miandry ny angovo azo avozana 5.70 isanjaton'ny ponina ialana amin'ny arina atony ao amin'ny faritra vadivavy fitovodany sy ny faritry boeny. Rahantsika ny fandindinina. Sisy fidiram-bola ho an'ireo mpamboly fary satria raha vao vita zany io etanol io amokatra fary amokatra etanol le olona le vola azo amio ho an'le olona fa tsy ho an'izy tsy akory. Amin'izay mba miakatra koa le fampiainany le tatsara mba ahafahan'ireo tatsara ireo mba mihoatra amin'ny fiainana sisy fampidiram-bola ho an'ny tokantrano izay mamboly fary. Na tsy mamboly fary ka hoe rehefa miakatra le etanol afaka koa izy mivarotra an'le etanol. Dia iny vaovao mahakasika ny angoviny koa anoetiko ametrahana ny veloma mandrapitaofa mandram-piaona aminao indray ho amin'ny rahampitso tompoklasy tompoko vavy.